Ry ava-manala rehetra amin'ny tompo miarahabatsika, miarahabatsika amin'izao andro pasika zao. Midaroka mbona amin'ny hazo fijaliana, maty, tena maty fa tsy hoe saika maty, ngotona tamin'ny hazo fijaliana, tsisy afaka fa nyrovitina fotsiny, tanany eo nyrovitina, lasa dodododolo rovotry ny tanany, tongony koa tsy afaka amin'ilay fantsika be, nenjolara fa mbola velona dia tapahana ny ranjony, dia esorina ny tongony ny mbola velona iny, fa neny Jesosy tsy afaka mihitsy amin'ilay fantsika be, dia nyrohitina rovotra daholo ny tongony rehetra nampalahelo nahitazina levona. Tomany nandositra daholo ny mpianatra, nisitrika aza fa matahotra ny miaramila. Telo andro be zao tomany nisitrika, tonga ny alahady varaina miazakazaka tompo Maria Magdalena, gaga fa efa nisokatra ny fasana, natahotra sao dia nisy naka nisy nangalatra ainganainga ao, gaga tsy otson'le maty, lamba-paty ny valina, raha nisy nangalatra zany tsy mivalina reo, hatramin'ny ondana mivalina. Tomany tena nisy nangalatra, kanjo vao mivoaka amin'ny fasana izy, taitra nahita mazava be, teny taminy hoe ry Maria, nihiratra amin'ny masiny, tena Jesosy ty nekoka tamin'ny tanika, faly lasa niazakazaka vetivety any amin'ny mpianatra rehetra any izy, nahita ny tompo ary reto tsisy nahita an'izany hatram'izay ny ainany, hoe olona efa maty efa rovodrovotry iny mbola nitsangana koa, tsisy nino an'izany mihitsy le zay. Ka ny fotoana rehetra androany tsy misy afa-tsy fijoroana vavolombelona, araka ny tenin'i Jesosy hoe ianareo ny vavolombeloko, zay sitrana rehetra tamin'ny herinandro masina natramin'ny folo ihany ara, rehefa aveo mieritreretanao zany cancer zany, tsy misy dokotera mahasitrana an'io ne, ray sy roa angamba ny sitrana, fa ny sisa maty daholo, didina aza mbola maty indray rehefa aveo kelikely io. Mba eritreretinao zany raha sitrana tamin'izany ianao raha tsy ny tompo ny mikasika an'iny tsy sitrana io. Ianao koa zany nahita ny tompo daholo, ny aretina aiza nahita jamba zany, tsisy dokotera mampahiratra ny jambo zany, fa raha jambo ianao nahiratra miazakazangana fa tompo nanao zany, tena nahita ny tompo izy mihitsy nikitika anahy, zay le atao hoe vavolombelona, ary zany mampasika ny pasika, tsy misy afa-tsy zany nananana fifaliana, tsisy fifaliana be mihoatra noho izany ka ndetsika ame voninahitra azy, voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any.
masina Jehova tompony maro endrika tany rehetra. Amen. Ny raha voalohany indrindra ny jerentsika voalohany indrindra ny hitantarany Matio ao amina Matio ny Matio toko Marka toko 4:12. Dia vakitsika manomboka amin'ny andininy voalohany 4:12. Anaran'i Jesosy hoe aorianan'izay dia ny firana fa 270 efa resy zao resy na dia ny fahasalaza. Anaran'i Jesosy. Marka toko 4:12. Ary rehefa afaka ny andro sabata dia lasa nividy zavatra Maria Magdalena ary Maria ren'i Jakoba ary andeha nasitra ny vatan'i Jesosy. Nono maraina koa tamin'ny voalohan'ny andro amin'ny herinandro, rehefa niposaka ny masoandro dia nakany amin'ny fasana izy ary niresaka hoe iza reo no anakidian'ny vato ho afaka mivaravaram-pasana isolo antsika e. Fa noho ny traka izy dia indro hitany fa efa aveo kidio ny vato fa lehibe ane zany vato zany. Ary raha niditra tao anatin'ny fasana izy dia nahita zatovy anankiray mipetraka teo amin'ny ankavanana, ny akanjo fotsy dia talanjona izy. Fa hoy ilay zatovy taminy hoe aza talanjona, mitady an'i Jesosy avy any Nazareta izay nambona tamin'ny hazo fijaliana va ianareo? Tsy ato izy, efa nitsangana, tsy ato izy. Jereo fa teo ny nametrahana azy. Fa mandehana lazao amin'ny mpianany Petera ka meloanareo any Galilia, any no ahitanareo arak'izay nolanzainy. Dia nivoaka izy ka lasa nandositra niala tamin'ny fasana, fa tora-kovitra sady talanjona izy ary tsy mba nilaza na inona tamin'ny olona satria natahotra mafy dia mafy. Velona ny tompo, tsy fahitanao. Ianao koa velona satria narary mafy ohatra ny sitrana tampoka. Zany fifaliana zany raha olona hiderahantsika azy. Efa resy zao na dia ny fahasana azy.
Kristy no fiainana izay natahotra ometanana famaneona ka taony velona famesinana rehefa vavaka sika voninahitra ny eo anao Andriamanitra lay masina indrindra, lay mahery indrindra, le tompony hery sy ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany. Reny laza taminay tety hoe tsy mahasomaso mahay manaisitra ny aiko fa nago afa-tsy zay ihany, ary za koa makazy. Tena manana fahefana tokoa ianao Jesosy, ary mino zay fa mbola hiaraka aminao tokoa ahitanao rehefa ratsy zay. Deranao zay rehetrarehetra Jesosy, amin'ny fonay rehetrarehetrarehetra, ny fahasalamana avy aminao zany ny vavolombelona hita maso, fa ety aminay ianao, tsy mahafoy anay ianao, na nasitrana anay ianao, na nitsangana ny malemy ianao Jesosy, ety foana tokoa ianao, ary manana fahefana amin'ny nofo rehetra hanasitrana ny aretina rehetra. Sotra Jesosy fa nahafaly anay toa ny manana anao. Ankehitriny zay mitodika aminao mpanjaka anay, afaka ny tahotra, afaka ny tahotra, resatra amin'ny fahafatesana, tsy mampatahotra anay tsy ny fahafatesana. Misaotra Jesosy, omem-boninahitra ny anaranao androany, na tsy tahaka ny fomba nareo any an-danitra mitalakotrokotroka tahaka ny varatra aza, tsotsotra ihany Jesosy. Olombelona manko tsy mahihany zany zay, fa raiso fiderana fa misy am-boninahitra, fa tena vokatra ny fonay rehetra manao hoe masina, masina, masina Jehovah endrika tany rehetra. Amen. Petraka sika. Dia averytsika ho jerena am'izay ry havana, fa tsy nitsanganan Jesosy, tsy nitsanganan Jesosy tamin'ny maty irery, fa ny maty rehetra 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 hatramin'izay zay atao amin'ny fasana tao, voaka ny fasana daholo. Firazany tsara nosoratan'ilay mpianatra anankiray tao hoe mpiandrondry ny Hermasa. Ty baiboly ty manko ngeza be taloha, dia nitsarain'olombelona hoe tsy izy io, tsy izy io, tsy izy io, tsy tenin'Andriamanitra zany, tsy izy zany, tsy izany, tsy izany. Dia nalana inefatra no soloany ty baiboly ty kely io sisa. Fa ny marina dia izy rery no nitantara hoe maty Jesosy, dia le jolahy teo ambony azy fijaliana le niteny taminy hoe Jesosy mba tsarovy rehefa tonga any amin'ny fanjakan'olo. Finoana ane zany ra olona, eritrereto ny finoa zany jolahy zany, olona tsy mbola nahinan Jesosy nitory teny io tsy nahitan Jesosy nanasitrany io, fa mahagaga mihitsy zany tafona ao anatin'izany hoe mba tsarovy rehefa any amin'ny fanjakana. Zany hoe tena neny mihitsy izy fa mpanjaka kaiky ty lehilahy ty ary tsy eto misy azy fa ny an-danitra, mba tsarovy. Tena tona mihitsy Jesosy nahenao izany, zany ka tena finoana. Ary iny nahatonga azy teny hoe
lazaiko aminao marina zany de vérité en vérité ohatrany hoe manangatranana zany dika zany lazaiko aminao marina de marina anio ihany anio ionao amika ny paradisy anao tanao ny teny iny vao maty Jesosy de maty niaraka tamin'ny jolahy io de iny ihany Jesosy nidina tany amin'ny fiainatsita tany dolo ny maty rehetra nizaniza no mipetraka ary tamin'izany fotoana zany azo antsoina tsara ny fanahany maty zany na tonga andreny médium mpanotaniny maty reny azo antsoina tsara tamin'izany ny antsoina Samuel efa maty Samuel de tonga Saoly mpanjaka azafady tompoko tery de tery am-panahy mihitsy ny tsy fantatro any ho fatina velona androany fa mba manontany kely ny Samuel nge ianao izy efa maty le olona zany tsy malala hoe mpanjaka io manontany io fa raha mba mety ianao mba asevo maketo amiko kely Samuel mba iresaka amiko de andranao mifanaony teo le olona wa fo ozy le raha mateo raha nga antitra be hoe lava volombava ndritako eo eny tompoko manina kapoty maintimainty eny tompoko anontanio aingana izy ho ny mpanjaka azafady toko manontany kely ianao andresy viara-pitso amin'ny ady sa ho resy de namaly maty ny fanahany maty avy eo ambaniny tany io any niakatra de namaly azo anotaniana mihitsy maty taloha ahoan'izay ho Samuel mpaminany io de ho ny mpanjaka taminy tery de tery mihitsy ny foko ka mba antany anao fa iady ara-pitso amin'ny Filistine ho faty avy eo sa ho velona sa andresy de ho Samuel hoe tsy andresy zany ianao ara-pitso ihany ianao de midina ato amiko ato zay nahafatesan'ny Saoly ze maty de ao zao de ao ohatrany gadra ao ambanin'ny tany eo azo natsony fa raha vao tonga mihitsy hony Jesosy ozy ny baibolin'ny mpiandrondrany Hermasy vao tonga mihitsy Jesosy de nisy vavahady vy be tonga de nisokatra de nivoaka tao da niteny aloha le olona tao de voly mpiandry vavahady olona tao hoe iza Jesosy avy any Nazareta mpanjaka mahery tsarapoka ny devoly voaka dodododo ny maty rehetra tonga tao tanàna tonga tao an-trano feno ny tranonao imama ty ento famille dady ty ento teny famille reto dadabesy bebe ento areto ny dadabesy dadabesy feno ony tantara feno trany tsena feno trany trano fifalimbe nanomboka teo foana am'izay tompoko ny eo teo fiaina tsy hita ary aza heringelen'ny finoan'olona tsony hoe andao amadika fa miresaka amintsika ny razana
mitantsika tandrem efa tsy eo tsony izy efa lasa zay maty hatramin'izay dia tonga dia any tsisy tsony eo. Zay azadino, zay no maharatsy ny famadehana fa tsy maheno ninino tsy miteny zany tsony taloha izy no niteny fa zao tsy miteny laingany dia voly daholo zany fa tsy tsony izy. Ahoreny mihitsy ny finoana amin'izany. Betsaka koa ny tantara rehetrarehetra hoe amin'ny finoana tsy kristianina. Jesosy zany tsy manaiky ombona amin'ny hazo fijaliana. Andriamanitra zany tsy jamais mitady olona izy nombona teo fa Jesosy efa lasa nanambady efatra ny zanany, zany ny baibolin'zareo. Ary zany foana nay ely isanandro hoe enareo kristianina diran-doza minomino foana. Jesosy lasa nanambady efatra ny zanany, zany mihitsy ny azy voalaza ny baiboly koa tompoko fa nitsangana tamin'ny maty de hoe aza miteniteny, voalaza ato zany aza miteniteny, zany fomban-jareo roa. Aza miteniteny, aza teo hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Tsisy olona nitsangana tamin'ny maty zany fa tao hoe nisy nangalatra. Ary zay hitenenana de omeny vola be ao ato anaty baiboly ane zao misy miteny te zany on'le jerotsika ny Luka faraparany toko 12. Ato amin'ny Matthieu any kiazavady, ato amin'ny Matthieu any misy an'izany dia raha isika ny andeny faraika amin'ny 50 indray amin'ny toko 17. Amin'ny 5 faraika amin'ny 50. Ary io ny efitra lamba tao amin'ny tempoly dia tritra mizara roa hatrany ambony ka hatrany ambany, dia niorooro ny tany ka nitresaka ny vatolampy dia manomboka eo, ary nisokatra ny fasana ka maro ny fatin'ny olona masina zay efa nodimandry no natsangana ka nivoaka avy tao amin'ny fasana taorianan'i Jesosy, taorianany tsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, dia nakao amin'ny tanàna masina ka niseho tamin'ny maro. Le olo zany ohatrany hoe tsy nino mihitsy zany hoe misy olona mitsangana ny maty zany fa Jesosy iny vao nitsangana ny maty mihitsy Jesosy dia ny fo daholo sokatra ny fasana, vahoaka ne zany raha olona tsy ombony tanàna, tsisy fifaliana. Tamin'izany eny tsisy manao hoe mama aveo taolana be fotsiny tsisy nininina io ohatrany mampatahotra be, tsy zany fa olona miakanjo tsara havariana ne zany misy nininina mahita olona miakanjo tsara hoa mama io eto, hoe dada koa io eto,
dia ny famina dia ny faly dia ny faly dia tena mifaly tsisy fifaliana oatra zany a tao an-tanàna ka dia aoreny tsara am'izay ny finoana izay no antony a ny vavahantsika tompoka amin'i Jesosy ary natonga ny sabata sabotsy anie ny tena sabata e tena marina mihitsy ny finoana sasany fa sabotsy ny tena sabata fa Jesosy ny teny hoe tsy ny sabata ny tompony zanak'olona fa ny zanak'olona tompony sabata. Lahady Jesosy nitsangana tamin'ny maty mbola ady heriny iny ray izy ny tonga ny Tomasy hoe za tsy mino zany e raha tsy hitako mihitsy ny tanan'le ao lavaka be tongony lavaka be la ny voana misy olatra daholo reo ninona lazay nareo za tsy mino mihitsy latsinainy tsy tonga talata tsy tonga larobia ka misy zoma sabotsy sabata tsy tonga lahady ihany izy a zay vao tonga lahady daholo sanganany tamin'ny maty lahady a nisehony taminany mbola lahady koa nahatongava ny fanahy masina zay ny nahatonga antsika tompoka ny vavaka lahady manaraka ny Jesosy ny sabata ny Jesosy fa tsy an'olombelona tsy lalàn'olombelona fa lalàn'i Jesosy zay ny atsika dia aoreny am'izay mafy a ny fotoana riavana vita zao ny fandresena alleloia 3:20 ny voalohany sy ny faefatra ihany tsangantsika rehetrarehetra izao ny fandresena lehita izao ny fandresena zay nobino alleluia alleluia azonay ny fantsena verynay izao ny fandresena vita izao ny fandresena bino alleluia alleluia azonay famonjena verynay sarobity Betlehema na Calvary fia na pasada sinata Betlehema no dia duanaka Calvary no dia paran pasada sinata na kasarobede teksikeritere mafimafete fitiavalitsina difatulana ifaane ka ubionareri sarobede Vanitsina ane ka Betlehema no dumana Calvary no dia para passar
Bethlehem Ianoanaka Calvariano Iamparat Bas Cinata Natu Rutelai Mena Vavaka sika mino zay Jesosy tena mino fa misy tokoa ny fitsanganany tena amin'ny maty ary tena mino fa raha maty zay tsy miverina ety ambony tany zany na ho ampasana mangina any ambanin'ny tany any amin'ny fiainatsita fa any an'le tena volamena fena fahasambarana zany ny tanàna omena ho anay fiainana vaovao miaraka aminao fa tsy hoe ty zany tsy fa miaraka aminao zany ny fifalianay zany ny fifalianay ataovy ampon'ny olona am'izay Jesosy fa tsy misy afa-tsy anao ihany no Andriamanitra zay nilaza hoe tsy misy mahazo makany amin'ny raika anareo na iza na iza na iza raha tsy amin'ny anarako ary sambatra zay kristianina manana anao tsy mba mamitaka anao misaotra Jesosy iara-dalana aty am'izay amitsika amin'ny androm-piainanay anao ny sitraponao ahafaly anao misaotra Jesosy mino an'Andriamanitra raisoa mpanao ny lanitra sy ny tany ary mino Jesosy Kristy zany raha tokana tokotia zay mitorotoroana tampo na terina sy tsara tongona tamin'ny azy fijaliana matika nalevatra nidina tany amin'ny fiainatsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka ho kavanan'Andriamanitra raisina avy anao iveny tsara velona sy maty meny ny fanahymasina ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao fimbona ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsangana ny tenany be ary fiainana mandrakizay amen voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany alleluia masina 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 Jehova tompony maro enitsy amin'ny voninahitra rehetra amen petraka isika anohiritsika dia ny hira fa 2:100 amin'ny feona international tafatsangana tokoa Jesosy alleluia Jesosy Kristy tomposoa alleluia maty izy nefa velona mira ry olona Din voalohany alleluia Jesosy Kristy alleluia matete velona alleluia mira alleluia teka amizay alleluia 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 dia averitriverintsika foana tranetrany fa Jesosy ania ka eto amintsika raha
laza Maria tamin'ny namany rehetrarehetrarehetra mbola mahatorana izy zany, mbola mihidy dondonina mafy nisitrika any ambanin'ny tany ane zany, labaka any ambanin'ny tany mihidy be, matahotra sosamborony miaramila, mikikika eo velany eo Maria, oreto voya hoe natahotra be hoe tratra tilitsika narangaranina, za ihany ho aty Maria, zay vo sany sokafana fa hoana nahita antompo ary reto danaka daholo, ahoana tsara hoe nahita azy aho velona tsara tarehy mihitsiny zany, tsy fahita teto ambonin'ny tany zany fa lazaiko aloha, tsy fahita. Mba ataovy gaga koa ny olona rehetrarehetra androany fa ianao koa nahatongavan'i Jesosy dia sitrana aretina tsy azo sitranina fa sitrana, ohatrany manao hoe mama be io, fantatro tsara paster eto amintsika eto zao zany, efa loha tanteraka ny tratrany, efa maimbo be mihitsiny zany any atokotany nampatoriana, mama tsy zakanay mihitsy le fofona mama, allo mama any atokotany, tsy mety maty tsy mety velo, mampalahelo anao zany, ora olona nandritra ny tapa-bolana mahery zany, tsy zakanao zany, danao amangataka amin'i Jesosy, fa raha mbola misy zao Andriamanitra zao Jesosy vangimo raha mbola tianao ny anaovako ny asako mba asitrano aho, nasaiko naverimberina zany, tonga ny mpitsiliny niazakaza maverinana zarany danaka hoe ianao ve io, fa ny kibonao efa aloha mitanatana be ohatran'izany, hita daholo ny tsilay efa aloha efa mangana, tsisy mazaka an'izany tsy misy, fa ahoana ny nahasitrana anao ry madama, tonga Jesosy amin'ny alina, nahita azy ianao, nahita azy mihitsy pastera, nalainy tsy naiko, mangana be reo, sasany efa eny amin'ny tany, sasany amin'ny koveta ohatr'izao ny sasany dolo naveriny ao anaty kiboko, hitanao zany tena hitako ne zany, zany zavatra tsy maty fa tena mahagaga mihitsy zany, ny tsy naiko efa lotare ara mbola nitsiponiny dia sasany, Jesosy nanao zany, eny tompoko, dia nakombony zao hitanao zao, teka ho an'i Jesosy sika misaotra Jesosy misaotra zany ny tena hoe tena nahita ny tompo dia nisitraniny, alasa paster zany mbola velona mandraka ankehitriny.
ianareo sy sitrana tamin'ny herinandro masina iny na sitrana tamin'izany kansera zany zany tonga avy eto nataontsika hoe 10 ary fa izao ihany fa iano tsara ray no mivavaka ray de tonga de milaza tsisy tantara be fa za tokony voan'ny kansera tahak'izao podika daholo ny tratrako nagaga fansitranin' Jesosy ohatran'izay fotsiny tsy atao lava be mihitsiny fa tsy zany tapahako zay misaotra n' Jesosy sika Jehova de rainay ianao milahatra eto daholo hatramin'ny taontsika hoe 9 angamby na 10 rabe indrindra de miteny vetivety zay tompoko ny tenin' Jesosy ianareo ane ny vavolombeloko ianareo sitranareo ny vavolombelona zany nitoryteny rehefa andro pasika asehoy mihitsy fa velona Jesosy ary toka tany aminao izy nanasitraranao miakatra ty am'izay Jehova de raina ianao zao rehetra zao manajana fa raina io matrakeza fa raina io Jehova de raina ankanasaina de olianarana izao rehetrarehetra izao manajana fa raina io takanay fanjakana sy toko omena rapone asena rehetra izao manajana fa raina io rakeza fa raina io matra Jehova de raina akanasaina de olianarana izao rehetrarehetra izao manajana fa raina rakeza zay vavaka ihany tsy miteny lava be mihitsy tena zay la zao hoe zao no nataon'ny tompo tampoka misaotra Jesosy tena lehibe ny fitiavanao ary zay no joroana vavolombelona fa rehefa olana ny tsy voava ao anatin'ny herinandro masina zany voalazany data de tsy voavatsy zao de mahavariny ianao Jesosy fa de mahagaga tokoa ianao misaotra Jesosy hiteny amin'ny anaranao aho Jesosy ka dia fananao masina ny ameno aho misaotra Jesosy teny tokana ihany ravana zao tenako zao tsy tonga tety mihitsy fa mahagaga gamba ny gamba take efatrandro talohan'ny nito alahady ny sapandro fe nivanginy Jesosy makany Madagasikara ianao de teneno amin'ny olona fa izany mihitsy ny maniraka anao ampafantatra ny olona fa Jesosy velona de tonga ary havana ny vady ny zanako taty tsisy malala 2 andro tongatongavaka zay avao avy zay tata sineny fa hoany ary na hitady eo zany teny fa manina tonga tampokarisia misaotra an' Jesosy fotsiny ry havana no leko eto misaotra an' Jesosy fotsiny misaotra Jesosy amen de retinao ny joroko fahavolombelona amintsika ry havana de nanasitrana an' Jesosy ahako fa za zany nanana aretina infection urinaire
tonga dia azavaiko le hoe infection urinaire sao dia misy tsy mahafantatra, aretina any anaty mifantsona pipi izy io, aretina hatramy fahazazako, dia tsy mba nitsabon'le ray aman-dreny fa zay moa mipetraka teny ambanivohitra foana. Dia saotra an' Jesosy afa nisotraniny aho, saotra Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy zany joroko vavolombelona eto rehefa fa efa saika tsy hijoro aho fa efa nijoro tany amin'ny sampana misy anahy dia tany amin'ny asan'Andriamanitra fa tsy avelan'i Jesosy eo amin'ireo vahoaka marobe ireo ony. Dia nijoroko vavolombelona tamin'ny 31 décembre efa ndray tombaovao zany tsika première. Dia tsy fantatro fa nitongotro narary ohatran'ny ao ambany faladiako ireny ohatran'ny dididina tamin'ny antsy. Dia za zany miteny hoe andeha hamonjy réveillon aty, dia tsy afaka nandeha fa nanaraka radio niafatra nitenen'i Jesosy tamin'ny data. Dia première janvier za zany efa manana zanaka manana tokantrano, dia hoy izany izy mivady hoe any aty aminareo mama ny krismasy manao fetytsika fa tombaovao any aminay, dia eny ary ho afa mety zany. Dia tonga ny 31 dia za zany ohatra nyreraka be zany, dia tao an-trano any eno an'le afatra. Dia tonga ny première dia andeha sakafo any amin'le zanako zany zahay. Dia vetivety teo ilay tongotra dia tonga dia mandeha ohatran'ny voadididina nitatra be vetivety teo ilay izy. Dia tonga ny première dia za fa vita akanjo zany zahay hoe andeha sakafo any amin'le zanakay any hanao fety taom-baovao. Dia za zany tena angofotra dia hoy zany mivady aman-janako fa ahoana io. Dia hoy za hoe Jesosy zao fe zany fa tonga sady mifandringanana aminahy. Dia teo aho zany efa vita akanjo hoe andeha. Dia andana hoa fa neny feo an' Jesosy any zany toy Jesosy tsy mandeha hony fa mijanona ato an-trano. Andana ary ho anareo mandeha fa za tsy handeha. Dia hitandry zareo moa fa narary dia tsy nesista tsony zareo. Dia nandeha izy fa ny zavatra nataoko tao ry havana, nidiko ny trano, vavaka ny nataoko mibebaka. Dia mibebaka tao aho zany tsy natsiaro noana. Dia hoy zay hoe ny olona zany ho ary Jesosy ty manao fety mifaly fa za ty ato mitomany. Fa niona tamin'i Jesosy teo fa nahagagana ry havana, ohatra tsy teo ilay tongotra fa tonga dia maina vetivety. Dia tonga moa zany mivady aman-janaka andana moa makany amin'ny dokotera dia nanaiky moa fa za zany efa ao anatiko efa misy dia tsy nandeha tsy nihinana an'ilay fanafody fa Jesosy nanasitrana voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Amen. Ny joroko vavolombelona rehetra ry havana dia za diabetika. Efa saika ny tapahana ny tongotra raha ny tenin'ny dokotera hoe tapahana, tsy maintsy tapahana ny tongotra ao après 3-4 jours. Nandritra n'izay 3 volan'izay tsy afaka nanao kiraro. Fa zao ry havana tsy nitapahana ny tongotra ary androany tsanganan'i Jesosy afaka nanao kiraro androany. Voninahitra dia ho an'i Jesosy irery any. Amin'ny anaran'i Jesosy nijoroako vavolombelona eto za zany 2 taona narary tongotra, narary tao amin'ny lohalika tao nianjera ny Andohany. Dia rehefa nianjera ny Andohany dia marary teny voto be eny, manao akanjo lava moa tena dia tsisy mahita. Dia avy eo nentina tany amin'ny dokotera. Dia tany amin'ny dokotera dia zany lazain'ny dokotera hoe ianao tsy mahazo mandeha voaka ny trano tsony, tsy mahazo miakatra amin'ny tohatra, tsy mahazo mandeha lavitra, tsy mahazo manao voyage. Dia hoy izy hoe Jesosy renao zany fa za tsy maintsy mandeha raha mbola afaka ny tongotra. Tamin'ity herinandro masiny ity Jesosy dia nanasitrana dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy nijoroako vavolombelona eto. Tamin'ny heritaona février 2025 dia voalaza fa tratran'ny kansera nioditra ahako. Mampanetretena nitenenako fa za dokotera fa ny safidy kosahako nositran'ny Jesosy. Iny zany kanseran'ny nofo zany. Dia tato amin'ny lamosiko tato ilay izy. Za tsy nalala hoe kanseran'ny hoditra fa dia izay fotsiny fa natao ny analyse tany amin'ny Institut Pasteur dia nivoaka avany fa kanseran'ny hoditra mahazo ahy. Dia za dia nisafidy hoe Jesosy manasitrana. Dia rehefa nandeha teny ny fotoana dia
sitranahako a décembre 2025 dia izay no ijoroako fahavolombelona eto tompoko. Zay ay Torana vavolombelona ny jevolona anarana baraka 15 jours tao alohan'ny herinandro masina dia naka voninkazo tao an-trano aho ohatran'ny miatana ambony io. Tsy niteny tamin'ny madama fa tonga dia nalaiko satria samy teny hoe anay ilay izy zay. Dia nidina ny tohatra dia ozo tao aorianako nangalarina anga ny voninkazoko. Dia lasa aina dia miverina dia mpangalatra ozy dia tany atohatra miverina dia tenta zao a Jesosy sy hanao décoration amin'ny mariazy manaraka. Satria zay mpanao mariazy sy mpanao décoration ohatr'izao. Dia nisy mariazy ary tamin'ny sabotsy tamin'ny herin'ny maly. Dia tsy niteny izy ianao ve handeha fa za tonga dia za tsy handeha. Fa rehefa niena amin'ny herinandro masina hoe oko masina ianao fa masina dia Andriamanitra ao. Za hoa Jesosy handeha fa za tsy hita fa handeha fotsiny a dia nandeha tany amin'ilay mariazy a nanao décoration rehetrarehetra tao am-piangonana ohatr'izao. Dia rehefa vita tonga iangolo izy a dia vita ilay mariazy noty zay. Dia tonga tao an-trano Topita-tafika amin'ny Olympia. Dia zany trotra n'le fitolana gâteau iny a no mpifoky teo amin'ny devant zay. Vao mivoaka tao amin'ilay tomobile tonga dia narary be. Dia nefa nientana be da be avoaka ao anatin'ireny Toyota reny. Dia narary be dia za tsy sany teny taminy hoe za marary satria izy mbola testesitra hoe ilay voninkazo mbola aiza ilay voninkazo. Dia nibata ny letana sady narary be dia voatonako daholo letana dia zao hoe Jesosy zaho a Jesosy efa nanao premier pas. Nasoroko a le teniko hoe andeha Andriamanitra dia nandeha dia zaho a tsy afaka iakona zany raha toy sady mibata ny letana mandeha tsy ila tsy afaka andeha mihitsy dia voabatako daholo letana rehetrarehetra. Dia miverina tonga tao amin'ny salon dia nandohalika dia zaho a Jesosy ve dia sao dia tsy mba rariny zao fa zaho fa naveriko nanao premier pas hoe nefa nasoroko ilay alahelo sy ny adezeriny fa za dia narokelirima ho any am-piangonana fa tsy afaka. Dia natory a dia mbola tsy tena natory kory dia ohatra nisy zavatra niala tatao voalako le navesatra be nanindrona be iny dia sitrana. Dia zay ndraiky nalombelona il'Andriamanitra na nieritreritry fotsiny ary a dia amarinina dia solo mivavaka mangataka lehilahy rehetra hitsangana solo mivavaka dia miaramira ny lehilahy rehetra angatany hitsangana vetivety solo mivavaka dia miaramirytsika mitsangana ny lehilahy rehetra hatrany ambony ka hatrany ambany satria ny aotsika tokantrano koa misy zatra miseho tsy ampozina indraindray solo mivavaka rehefa na io midina manatrehana eto aniana mba nolorana ny vavakay mangina vetsovetsompoza atolotra vola Jesosy io mira ny lehilahy ho anao ho amin'ny vadinay sy ny zanakay mba tahiosy ambiny zay Jesosy mba hisy filaminana foana zao andrimasina aoriana amin'ny pasika zao a fa irampitiava zany a solo mivavaka ka ny vavakay mangina mba valio saotra Jesosy io kay mangina vealolorante dia manolo tenao anao daholo zay lehilahy miaraka amin'ny vady aman-janaka sy ny fianakavianay saotra Jesosy amen. Teka ho any Jesosy zany anakaiza dododolo le sitrana tampoka be aminareo nga zany rehetrarehetra rehetra zany zahay dia tsy maninona tsika rehetrarehetrarehetra zay sitrany Jesosy amin'ny fomba mahagaga mifalia izy nanao zany hoanao ninona fahasoavana teo aminao a izy daholo nanome an'izany ka dia saotra azy miara-paly amin'izany rehetrarehetrarehetra tsangana amin'izay tsika misaotra an'Andriamanitra sika amin'ny era fa 717 317 ray ny fahazavana tsy milentika mihitsy ianao a avy izay mitondra ny fisaorana aliko ny fasana ny petrahana nefa andro no nasolonao a ny alonay andiny voalohany any riray ny fahazava anatsy milentika Rani
nipetrana ny ahanona solona amin'ny alina. Misaotra Jesosy babakitsika, misaotra Jesosy. Etitry foana tokoa ianao, tsy hoe nitsangana tamin'ny maty ianao dia vita dia niorakorana dia vita dia lasa nylefa any an-danitra. Tsy zany. Izao tontolo izao no tsy ahita tsano ianao fa nareo mbola ahita foana dia ho farany fonareo. Nataonao teto taminay zany Jesosy, tamin'ireo marary rehetrarehetra izay nisitranonao dia menameratra angamba natampoka taminy ka tsy tonga teto izy ka dia misaotranao zay. Zay rehetrarehetra Jesosy miaraka misaotranao intelo manao hoe misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Masina, masina, masina Jehova tomponaro. Amen. Petraka isika rehetrarehetra dia zay ry havana. Isika dia misy anniversaire anga? Ay, misy anniversaire zany aloha fa dia arabainy anareo rehetrarehetra. Mialohan'ny zavatra rehetra dia irazana ny tompon'ny fiara 4530 UC Nissan mba anakisaka izany fa efa ela be dia lehibe moa no tonga teto ny taratasy fa izao vaovaotonina. Dia ampifaliana ampiravoravoana miarabana amintsika tsiraray avy nahatratra izao Paska 2024 izao andeloantsika hitehaka mafy be ho an'i Jesosy, ho an'i Jesosy ny voninahitra amin'izany rehetrarehetra izany. Ary dia indreto ankoa ny namantsika miara-dravoravo na soratra ny anarany izay tononona ampanajana Andriamatoa sy Ramatoa isany. Ravololomboangy Hortense Abeline 27 taona, Tojony Irina Miantso Arvony, fanomezantsoa Alain Patrick, fanomezantsoa Nimy Ravo, Andrianarivelo Nomena Fandresena, Razana Jafara Perline 20 taona, Randrianaivo Oliva, Randriamalala Felan'Oliva, Ramanantseno Osea, Randriamalala Manambina, Randrianiaina Bruno 20 taona, Rasoanirina Vartan Céline 14 taona, Rajaonarivelo Vololoniony Lilia, Ravaondrina Marie Juliette 20 taona, Harinandrianina Mamtina, Miaro ny Aiko Fahasoavana, Andrianary Sorizanirina Ilofo Nivoary 2 taona, Andriambelo Nantenaina Joanito, Elisa Osena Alberta, Rakotovao Nianja Niaina Manampitsoa, Rajaonarisona Santatra, Razafindrakotonirina Mivady 70 taona ny mariage, Andrianiaina Fania Fenso, Razana Jafara Perline, Raharso Niaina Sitraka, Andriamifidy Victoria Abel 15 taona, Rabeson Njatonirina Victoria Aron 9 taona, Vololomboangy Ntsoa Romina 12 taona, Andriambololona Roger Rodi 20 taona, Rahary Mananandrianiaina sy Rasamy Arinivo Ertina 20 taona ny mariage, Rabe Fararano Nathan Riantso 7 taona, Ramanantena Mariette, Rajaonarivelo Idéal Mahasia, Andriambelo Manana Fi Anjarasoa 12 taona, Andriambelo Manana Manda Iloniaina 20 taona, Razafindrabe Andriambololoniaina ary Randriambololona Miarsoa Mandatina Saotra.
ireo izy 7 mianadamianaka izay nahasoratra ny anarany mankalaza ny tsingeritaona maro samihafa miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy ary na tsy nahasoratra ny anarany fa nanolotra izao fiangiona masina ety amin'ny altara izao dia arabaina ianareo ny kado tsara indrindra ary gato mamy indrindra tsy lany amamina dia ny tenin'Andriamanitra atolotra anareo rehetra ao amin'ny Deuteronomia 3:7 Deuteronomia 3:7 ka ny 7 ihany. Deuteronomia 39 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ataon Jehovah Andriamanitra ho mananamby ampy ianao amin'izay ahasoanao dia amin'ny asan'ny tananao sy ny ateraky ny kibonao sy ny ateraky ny biby fiompinao ary ny vokatry ny taninao fa ho faly aminao indray Jehovah ka ahasoa anao. Amen. Itsangana isika rehetra hitondra mbavaka andreo mpanompon'Andriamanitra io. Vavaka isika tompoko. Velonany tomponao kefa ny alohanao. Miara-dravoravo aminao zay Jesosy. Amin'ny reto mpanomponao zay novelominao nahatratra ny tsingeritaona maro samihafa. Koa izany fahavelomanao zany Jesosy hamelomanao azy reto indray manomboka androany. Na any amin'ny asa fivelomany, na any amin'ny fianarana, na any amin'ny tokantrano, ary hitanao ireo fangatahana be dia be nataony mpanomponao amarino amin'izy ireo ny teninao hoe na dia tsy mbola mangataka akory ary ianao dia efa fantatra izay tokony ho anao. Koa tanterao amin'ny mpanomponao rehetrarehetra na ny nahasoratra na tsy nahasoratra izany. Ho voninahitra indray Jesosy ny fiainana manomboka androany hialoha lalana na ianao. Amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Petraka ny fiangonana. Dia hanao fanaty rahantsika zao ry havana tadio foana ho azy io izay fandrazaiko nandritra ny herinandro masina. Fa ny fanatitra tsara indrindra zanak'ondro tsy misy kilema faran'izay tsara. Aka voly ianao zao posinao efa nilaza foana fa Jesosy ho zanak'ondro nanolotra ny ainy maty ho anao ny tsara indrindra atao aminy, ny tsara indrindra dia ny ainy na fody ho antsika. Mena fa samy mieritreritra daholo any an-trano dia efa mieritreritra miloha. Inona ny fanatitra meko an'i Jehovah? Fa tsy eo vao mahita hoe nahita ilay manga be dia tsika tsio ty ilay sombotsombony iny iny mety tsy zay ondry misy kilema ho ny soratra masina, misy kilema aterana amin'ny gouverneur anareo zany raha kasitrany voadaka ianao fa zay tsara indrindra amin'ny fonao efa nieritreretinao any an-trano zay omenan'i Jehovah. Sotra to zay manome am-pifaliana hony tsara indrindra. Rakitra voalohany sy faharoa nataontsika rehefa avy eo tsika satria andro fandraisana raha teo androany dia manao procession tsika ho fisaorana Andriamanitra satria tsika rehetrarehetra koa nomeny fahasalamana zava-mahagaga zany dia isotra azy zay manome mpifaliana ho zay ny tena tsara. Isotra to.
vetivety miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, miarabantsika natratran'izao andro paska izao, fahavoavon'i Kristy, paska ho antsika. Milohany anatanterantsika ny fanatitra dia voalohany indrindra maneho ny fisaorana an'Andriamanitra nandritra n'izay herinandro masina izay natratran'izao andro androany izao. Misaotra ihany koa any dada niazakazaka tamintsika niaraka amintsika teto nandritra ny herinandro masina. Misy fotoana izy amin'ny 2, misy fotoana amin'ny 9, misy fotoana amin'ny 5, makasitraka indrindra dada. Misaotra ihany koa an'ireo teknisianina izay tsy adinontsika napita hatrany ampita-dranomasina tany amin'ny toerana rehetra eraky Madagasikara an'izany herinandro masina izany, satria betsaka ny tsy manatanteraka ny herinandro masina dia nanao ny fangatahana mba ho alefa direct. Mankasitraka ihany koa an'ireto dekona mpiara-miasa ny birao an'ny fiangonana ny RFRT miazakazaka nanao an'izany satria misy dia amin'ny 12 alina vao tonga ny trano Jesosy amaly fitia amin'izany rehetrarehetra izany. Anatanteraka fanatitra tsika toy ny mahazatra antsika rehefa andro paka ohatran'izao dia ny rakitra faharoa dia atolotritsika ny ray aman-dreny dada hoentiny andeha hiala sasatra fa vizana izy. Ka noho izany ny panie rehetrarehetra dia iny no atolotritsika ho an'ny ray aman-dreny, fa ny kitapo menamena kosa dia an'ny fiangonana. Ny panie rakitra faharoa ho atolotritsika ny ray aman-dreny andehanany anaovana vakansa mandritra n'izao arinan'izao herinandro masina sy ny paka izao. Ny voninahitra amin'izany dia ho an'Andriamanitra irery any.
dia ampifaliana indray ry hava-malala ny rabanantsika rehetra nahatratra izao pasika 2024 izao velona trapa-monjena tsy matimaty foana ny tompontsika fa matoa maty teo ambony hazo fijaliana izy dia mba ho famonjena antsika rehetra izay mihintsy ty azy. Toy izao indrindra raha ny fiangonana filazana avy amin'ny CFF ny chorale FUBFPVM CFF dia faly manasa antsika mpiara-mivavaka mba hanatrika ny antsapana pasika fanonerana izay ho tanterahana anio alahady fa 5 volana aprily izay manomboka amin'ny 5 ora sasany eo amin'ny rihana faefatra. Niaritra ny mahafoantsika ny tompo ka andeha mba hanonotra ho azy isika hanavao ny dina sy ny fanolorantena ankira miaraka amin'ny CFF. Tongava maro tompoko ho voninahitra Andriamanitra. Avy amin'ny vondro ny mpampianatra filazana fandraisana mpikambana vaovao. Afaliana ho an'ny vondro ny mpampianatra ny mampandray antsika mpiara-mivavaka lahy sy vavy tsy mihira tsy mandihy tsy manao tantara maniry toro ny filazantsara ary sy hiteran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hetsika atao eto am-piangonana sy mandritra ny tafika masina tselika sy tafika masina lehibe. Fisoratana anarana dia mifarana ny 17 ny volana aprily ary ny fotoam-pivoriana dia isaky ny alahady maraina ao aorian'ny fotoam-pivavahana voalohany ao amin'ny efitrano 407. Avy amin'ny katezato fampidirana mpikambana vaovao. Ilazana ny fiangonana rehetra fa hisokatra ny fampidirana mpikambana vaovao sy ireo izay manao réinscription ataonivy ny tanora zandriny ka toy izao manaraka izao ny fandraisana azy ireo ny sabotsy 20 sy ny 20 ny volana aprily ary ny asabotsy 7 sy 17 ary 17 ny volana May koa manentana antsika izay maniriditra mpikambana mba ho tonga amin'ireo fotoana ireo. Avy amin'ny tabita Nehemia ilazana isika avoakan'Andriamanitra mba ho tonga amin'ny herinandro mbokatry ny tabita Nehemia izay manomboka ny 9 ny volana aprily ka hatramin'ny 12 ny volana aprily ho avy izao. Ny alakamisy 7 ny volana aprily fizarana ny soratra masina mitondra ny lohateny hoe miaina amin'ny famindrampo. Ny asabotsy 1 ny volana aprily fionabe ny tabita Nehemia rehetra ny alahady 12 amin'ny 7 ora maraina fanateram-bokatra amin'ny 10 ora maraina fanateram-bokatra ary amin'ny 2 ora hariva fanateram-bokatra. Ilazana isika avoakan'Andriamanitra rehetra fa ny dinika batisa sy ny mariazy dia ataony talata 7 ny volana aprily amin'ny 2 ora satria ny alatsinainy tsy misokatra ny fiangonana. Ireto kosa zanaky ny fiangonana iroso amin'ny fanondrenana tokantranomasina. Pasteur Rakotson Frida Andrianirinina, Rakotson Jean Andriamady, Ratoandro Arvelo Faranoelinina Andaniny, Rassoamar Denise Ankilany vous invite à célébrer le mariage de leurs enfants, Rakotson Dan et Raharsou Mira, le jeudi 9 avril à 10h à l'église FPVM Tananandrano à Panjana. Ramatour Ramalala Bénédicte, Andriamatou Rayenjatovo Fidèle Andani, Andriamatou Rasoularson Andriatsevolo Julien, Ramatour Arnirina Véronique Ankilany, dia faly-mampandray ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafy ny zanany Rafidy Erinjatovo tokony ny aina sy Andriatsevolo fanomezan-tsolo Vandrina Erika izay ataony asabotsy 12 ny volana aprily amin'ny 7 ora maraina eto amin'ny fiangonantsika. Ramatour Ramana Mandimby Saoly Arso, Andriamatou Rakoto Andriatahiry, Ramatour Voloarso Andaniny, Ramatour Soanoro Lalao Esther, Andriamatou Ratsimsandy Solofiniaina, Ramatour Ravololomboang Lovasolidia, Andriamatou Ramanambahy Mamitsina Joseph Ankilany dia fanampandreny fanamasinana ny fanambadian'ny zafy ny zanany Rakoto Andriatahiry finaritra sy tsy misandy Mamy Solotantely Daniela izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 12 ny volana avril amin'ny 10 ora maraina. Ny ao amin'ny rihana voalohany sy ny faefatra ve tomboka efa vita ny fanatitra. Andriamatou Andrianatoandro Donné, Ramatour Rasoambola Andaniny, Ramatour Arso Antoinette, Andriamatou Andrianjarianta, Mathieu Fanomezantsoa, Ramatour
Ratovilalao Louisette Marie Monique Ankilany dia fanamapandreny fanamasinana ny fanambadian'ny zafy ny zanany Randrenatoandro Jean-Yves sy Anjary Antandrina Valsoa Natacha izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 20 ny volana aprily amin'ny 10 ora maraina satria efa vita ny fanatitra dia roso amin'ny fanatanterahana ny procession isika. Eny Jesosy, tsy misy afa-tsy Jesosy ihany, tsisy afa-tsisy ihany. Ny hira fa 5:100 amin'ny boky hirantsika arena sy fananako mihitsy ane zany Jesosy zany. Ianao Jesosy ny nanasitrana saotra Jesosy. Tsy anafenako ny aretiko zaho misaotra amin'ny Jesosy. Ny indrafonao izay tsy talany no nanamavana ny zioko. Anteny voalohany ihany tsangantsika rehetrarehetra ilazan'izany amin'ny Jesosy. Ianao Jesosy no nanasitra ka tsy anafena nakony aretiko iendrafo natsay farila no manamavana izy ianao lainio le karavary no alakirako ny fiainako ianao mahitany aditsakety no alakanyakody atsangano tanana fa tsy avelako sole. Kaidungi kutsutira parenasi pamanaku pamananani izabu faiyana matugatu rakamina miraculosalisu sotra Jesus anatitra fanatitra ho anao zay Jesosy. Ianao tokony nanasitrana tsy mba manana nizanizaniza afa-tsy anao zay ka ny fona manotolatolotra anao androany a hofisorana anao satria tianay loatra ianao. Voninahitra aneo an'Andriamanitra rery ihany. Basta Jehova tompony maro. Amen. Petraka antsika dia manomboka amin'izay ny procession tompo saotra tompo. Ramatoa Razanakiniaina Blandine Andriamatora Kotondrambola Jean Georges Ramatoa Razanadrakoto Lalaintsovolola Andanina Ramatoa Arvelo Andriamatora Koto Arson Jimmy Ramatoa Ramarmalala Tsina Arnoro Jeanette Ankilany dia fanamapandreny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Andriambolatsina tokony aina Tsorniavo sy ravaky ny aina Entso Francia izay atao ny sabotsy 2 ny volana May eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 10 ora maraina. Andriamatora Raoul Fanomezana volanantenaina Félistin Ramatoa Miandrosoa Haja Hanitry ny aina Andaniny Andriamatora Jaofera Andriatsehentaina Ramatoa Rasoafara Malalavololona Ankilany dia fanamapandreny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Raoul Fanomezana volanantenaina Jessie sy
voary tahina malalana sandratra izay ataony asabotsy faharoa ny volana May eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 7 ora maraina. Raha misy mahita ny tsy mahame eto ny fanamasinana amin'ireo fanambadiana ireo dia aoka izy ampilaza ny ray aman-dreny mitandrina meloa ny fotoana. Dia toy izao indray ireo avantsika nodomandry. Amin'ny finoana ny fanantenana ny fitsanganan'ny tenany maty no amakiana azy ireo misesy. Andrianjaka Razafy Mandimby kanto fity na hitrandraka matomboka dia nodomandry ny alakamisy faharoa ny volana Abrily hoy ny vadiny Rahary Mananja Tovo Ranto ny zanany roa. Ny ray aman-dreny moa izay ahitana ny dokotera Razafy Mandimby Andrianjaka Rado sy Sehenirina Hanjeme izay Brafoy be eto amin'ny fiangonantsika. Fianakaviana manontolo fikambanam-be ny mpamakilainy Madagasikara Foy be Vartany ary ny fivondronana voalohany. Nofimangatsika dia hoentina hiala ao amin'ny trano lot 2B 59 Amboditsiry ny alahady anio zany fadimy volana Abrily amin'ny 12 ora sasany etoandro entina nomezam-boninahitra n'Andriamanitra eto amin'ny fiangonantsika alohany ny ametrahana azy any amin'ny fahasandrazany any Andramasina. Ranoroarisoa Sautaine Diakona Mpiandry dia nodomandry ny alakamisy faharoa ny volana Abrily teo amin'ny 7 taona andihy. Hoy ny vadiny Rakotoarisoa Laurent ny zanany ny ray tapo amin'izay solotena ny pasteur Sacha Ratsina Riveson sy Madame Saoly. Nofinangatsikany dia hiala ao amin'ny trano 2 90 Anjanahary rapitso alatsinainy fahen'ny volana Avril amin'ny 2 ora sasany hoentina nomezam-boninahitra n'Andriamanitra ny amin'ny FJKM trano vato Anjanahary Martura melohany ametrahana azy any amin'ny fahasandrazany eo Anjanahary. Raha vao malala Mariette Lola dia nodomandry ny faharoa ny volana Abrily rehefa nivahiny raika amin'ny 70 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Randriamadson Lucien ny zanany Randriamadson Domoina mpiomana dingana voalohany eto amin'ny fiangonantsika ny fianakaviana manontolo. Nofiny dia hiala ao amin'ny trano finena ny lo J117 Mahintsy Lasora anio alahady fadimy volana Abrily amin'ny 2 ora sasany entina amin'ny FJKM Mahitsy Fehizora Lasora alohan'ny ametrahana azy eo amin'ny fahasandrazany ao Mahitsy Lasora ihany. Dia Andriamanitra tompony fampinonana tompoko ny ritsika indrindra ampiona izany avantsika hatramandroa izany famakina ny raharany fiangonana dia hotohizana amin'ny famakina ireo voady masina. Zay dia mbola faly miarahaba-tsika indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo nahatratra izao andro Paska fitsanganan'ny Tompo izao Paska fandresena ho antsika rehetra dia tonga eo amin'ny famakina ny voady isika. Misaotra Jesosy noho ny fitahinao rehetra vola iray etsy ariary. Misaotra Jesosy fa na dia efa ela aza no namidy ny vila dia naneho ny voninahitra rehetra ianao mahatoky ianao foana izay apetraka eo am-pelatananao ny projet indreo zavikeliko vola 40 000 ariary ho an'ny granita. Ry Andriamanitra ray zanaka fa namasina faly hatrany ny fonay midera sy misaotra anao amin'izao Paska 2026 izao sy ny volana vaovao izay mpandresy hatrany miaraka aminao izay Jesosy Kristy. Mangataka vavakavy amin'ny ray aman-dreny mpitandrina vola 115 000 francs ho an'ny dadarandrena atoandro, 110 000 francs ho an'ny Tony Hermanina, 85 000 francs ho fikojakojana ny tranon'i Jehova. Mangataka ny hira 480 andininy voalohany ny tontaliny vola toy moa zany dia 310 000 francs na 62 000 ariary. Jesosy malalo mbola tsy mitsahatra misaotra midera manome voninahitra anao izahay ka ity ny ampahafolo ny pensionnay volana marsa 3 alina ariary, indray alina ariary ho an'ny dada, indray alina ariary ho an'ny sary sy feo, indray alina ariary ho an'ny pasteur any ambanivohitra. Ho an'ny dada iray etsy ariary, ho an'ny mahantra iray etsy ariary, mitontalo 2 etsy ariary zany. Misaotra anao izay Jesosy fa no taninao hatrany ary nahatratra izao Paska fitiavana izao indray manolotra vola 2 alina ariary. Jesosy amin'ny misaotra betsaka
no tahinao izahay efa mianaka ka nahatratra izao paka izao indray izy misy vola kely avy amin'ny hofatrano mba raisy tompo fa vokatry ny fononay arivo sy iray alina ariary fa folo-karena iray alina ariary mideranao sy mila mankalazanao zay ry Andriamanitra be voninahitra fa tena ny famindramponao no mbola natoy izao anay ary dia mankalaza ny anaranao satria na mihitra fo taminay ianao dia mangataka aminao ny amin'ny fianarany zanakay mba sy noaviny rehetra mba holohany hatramin'ny fahatsiorambony ary mame vola 4,000 Joyeuse Pâques dada vola iray alina ariary misaotra tsy mankasitraka anao izay Jesosy fa nanaiky ianao ny hitondra ny aretinay sy nivesatra amin'ny fahotanay ka nahalatsaka ny ranao ary dia vitanao fandresena misaotra Jesosy vola 5 alina ariary tsy soratra 3 alina ariary Salamo 103 apetraka eo am-pelantananao Jesosy ny fiainana efa mianaka sy ny fahasalamana indrindra ny fitondrana voka manolotra 40 ary 20,000 ariary ho amin'ny pasteur any ambanivohitra tsy misy soratra iray alina ariary Salamo 103 misaotra Jesosy fa mbola nahatratra izao pasika izao mangataka vavaka fa marary AVC efa 8 mois manolotra 20,000 ariary ho an'ny dada 6,000 ariary tsy misy soratra isaotra ny Jesosy izay mianakavy no nahatratraranay izao pasika fandresena izao volanam-pina ny finition amin'ny fiangonana 9 alina ariary tsy misy soratra 2 alina ariary Jesosy eo intiny vola 5,000 francs ho an'ny dada tamina tonga ny anniversaireko tamin'ny 13 mars lasa teo mariana moa fa 1,000 ariary io dia tsy tonga tato anatin'izay voady izay fa mifahasoavan'Andriamanitra natoy izao ahy misaotra anao Jesosy izahay mbola nomenao izao fotoana izao dia afaka miara-miombavaka indray izahay Jesosy amin'misaotra indrindra satria na dia tsy mety takatry ny sainay ary ny lalanao nay isan'andro ianao anaiky sy ino ary anatenanao hatrany ino Jesosy misy vola kely dia kely tamin'ny nomenao iray alina ariary ho an'ny mantra dia mbola mangataka aminao foana izay ny mba tsy hitsahara ny fijerenao anay misaotra Jesosy tamin'ny nanekenao ho faty ho anay misaotra Jesosy tamin'ny fitiavana izay nanoloranao ny anao ho anay misaotra Jesosy tamin'ny fahasoavana fitahina ny fahasalamana nomenao hatramin'izay ka hatramin'izao misaotra tamin'ny famindramponao 5 alina ariary ho an'ny dada misaotra Jesosy no ny kavikely dia mbola dia ampiohatrany Jesosy ny fidiram-bolanay mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao manotra 5,000 ariary kely fa tena vokatry ny fo dia mba ampioko remi fa fatorany fanaratsy vola 5,000 ariary fa folo-karena 5,000 ariary tsy soratra 2,000 ariary misaotra Jesosy fa mbola ny tasy ny tantana anay mandrakariva ianao teo amin'ny fiainanay rehetra ino Jesosy vola 5 alina ariary hoentina anaovana ny asanao voninahitra aneo anao Jesosy misaotra fa teo foana ianao tamin'izay nisy teo amin'ny fiainanay koa inty Jesosy sombony tamin'ny nomenao matoky ao ary tsy hivadika aminao mandrakizay 2 hetsy ariary ny 2 hetsy ariary amin'ny FPVM tsara hasina ambohy manga kely 2 hetsy ariary kosa ho amin'ny FPVM ambohitr'Andriamanitra misaotra anao Jesosy ny amin'ny fitahiana lehibe asehonao aminay telo mianaka fa dia nomenao vola ahafahana manohy ny asa eo am-pelantanana mangataka aminao Jesosy mba ataovy raikitra amin'izay ilay asa vaovao izay nanondrasako efa ela indro 2 alina ariary ho an'ny traboina tsy misy soratra 2 alina ariary voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ity indray ny ampafolony tamin'ny karama vola 5 alina ariary ho amin'ny granita misaotra Jesosy fa nataonao vita soamantsara ny boky mémoire L3 ankehitriny Jesosy apetraka eo am-pelantananao indray soto ianao ny samedi zoma minao fa ohatran'ny hitahinao ahy hatramin'izay no mbola hitahinao ahy koa dia amin'ny fiainako avy rehetra 5,000 ariary
jesosy io misaotra tamin'iny hitantananao ny fiainanay jereo manokana ny ara-panahinay vola 500 000 francs na iray hetseriary ho amin'ny fanambarana ny eto ambandrina 30 000 francs ho an'ny sarsfeo 30 000 francs ho an'ny granite 40 000 francs ho FPVM Tamatave totaly iray hetsy ariary voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany misaotra betsaka Jesosy tamin'ny sosesena nafahanao taminay nafafinao teo amin'ny fiainanay manolotra pahafolokarena 30 000 ariary ho an-dada 30 000 ariary ny tontaliny 60 000 ariary misaotra Jesosy rampahafolon'ny sekoly fiotazan-tsoa enalina ariary mba tahoatra any Jesosy ny fidiram-bolantsika Jesosy eo misaotra betsaka fatratran'ny Paska izahay namerenanao indray ny finoko sy ny fitiavako anao tantany ny fiainako ankehitriny dia apetrako eo ampelantananao tanteraka izany ampahafolo-karena 22 400 ariary na 112 000 francs mba tantaninao raiky io zato lalanjanako no hira angatahiny ity vola ity dia atolotra andraza fiarosoa Lucette ho an'i Jesosy 50 000 francs na iray alina ariary lehibe ny fitiavanao Jesosy nanrovanao tamin'ny fahafatesana ny zanakay alina velona izy no ny herinao nandresin'ny fahafatesana misaotra Jesosy ity ny fanomezana tolotra ho anao 13 000 ariary ho an'ny pasteur Adada ampahafolo-karena vola 2 alina ariary misaotra Jesosy tamin'ny nahatratranaranay Paska mamindrafo amiko Jesosy mamelany heliko mifona aminao aho Andriamanitra mifona mamelany heliko vonoa ny fahadisoko rehetra Jesosy tahiny tsenako Jesosy tompo dia manome vola 5 000 ariary ho an'ny dada tsy misy soratra 20 000 ariary ity indray Jesosy misaotra ny amin'ny fitahinao apetrakay eo ampelantananao hatrany ny fiainanay anao ny dera sy laza voninahitra vola 25 000 ariary ho an'ny dada 25 000 ariary ho an'ny pasteur José Alain ny totaly 50 000 ariary misaotra Jesosy ny amin'ny tombonandro nomenao ahy iraiky 20 taona tamin'ny 2 avril dia mangatabavaka mba ho salama 2 ariary Jesosy io ity indray ny fanatim-pisaorana tolotra anao dia misaotra ny amin'ny fitiavana sy ny famindram-po nomenao ny ankohonako atolotra anao ny fanonerana ny heloka rehetra izany vola 3 alina ariary misaotra Jesosy fa raha sahiranao dia novonjenao mangatakao fahasalamana ho an'ny vadiko izay marary ao an-tranao dia manolotra 3 alina ariary ndray alina ariary ho an'ny dada ndray alina ariary ho an'ny sarsfeo 10 000 ariary ho an'ny manitra 10 000 ariary ho an'ny panadio WC fa ny fahasoavanao na toy izao miarabanao Jesosy noho izao Paska izao ka anavozako ny voatoko nataoko fa hanompo anao mandrakizay anao amin'ny fetra Jesosy dia mangataka famindram-po manolotra vola 50 000 ariary ka ny 20 000 ariary ho an'ny dada 30 000 ariary ho an'ny fifoazana misaotra Jesosy fa tratran'ny Paska ny mpanomponao ity misy vola kely ho an'ny dada 10 000 ariary dia apetraka aminao Jesosy ny fiainanay rehetra indrindra ny maso tsy mahita misaotra Jesosy noho ireo somaro be nataonao tamin'ny tenako sy ny zanako sy trano ny vadiko marary Jesosy dia manolotra vola 2 alina ariary misaotra Jesosy fa feno 3 taona tamin'ny 27 mars teo 2 alina mangatabavaka hanana fahendrena manolotra vola 2 ariary misaotra anao Jesosy izahay fa nahafeno no 17 taona ny mariazy tamin'ny 3 avril dia mbola mametraka ny tokantranao eo ampelantananao hatrany dia ho feno ny fifankatiavana feno avy aminao dia misaotra koa Jesosy fa maty ianao isolo ny elokay vola 20 000 ariary 10 000 ariary ho an'ny dada 10 000 ariary ho an'ny granite misaotra Jehovah ary fanahiko ary zay rehetra anatiko misaotra ny anara-masina vola 10 000 ariary ho an'ny tranon'Andriamanitra 20 000 ariary tsy misy soratra misaotra Jehovah ary fanahiko misaotra Jehovah ary fanahiko ary aza misy sadinonao fitahindrehetra vola 100 000 ariary iny Jesosy ny ampahafolo nomenao tamin'ny herinandro ity Jesosy ambiny ny tsenantsika manolotra 5,000 ariary misaotra anao Jesosy noho ny amin'ny fitahina sy ny fahasoavana nataonao tamin'ny fiainanay indrindra tamin'ny projet izay efa hainao vita Jesosy ny permis ny passeport ary mbola ankiniko aminao hatrany ny ambony rehetra
apetrako aminao ihany koa jesosy ny fianaran'reto zandrikelinao reto a dia niasanay tsirairay avy indrindra ny anyneny mangataka hery sy tanjaka ary fahasalamana avy aminao mandolotra iray alina ariary ho an'ny jesosy irery mivoninahitra misaotra jesosy fa nanomboka afatrosa izahay jesosy ambata io ireo fiompiana ireo a mba ho maro anaka ny kisoa mandolotra 10 ariary ho an'ny granita misaotra jesosy tamin'iny nahasitrananao a tamin'ny talata masina iny izay nisy trokony rano jesosy fa fahasoavanao tokoa no natoy izao a dia betsaka jesosy fa mahatratra izao androm-pamonjena izao zahay mandolotra 2 alina ariary ho an'ny dada mpaminany lehibe ny FPVM misaotra jesosy fa tsy nataonao diso anjara tamin'ny paska izahay indro jesosy manefa ny ambiny ampahafolo-karena tamin'ny volana ambony mifona raha izao vao mahefa izany 35,000 ariary atolotra ho an'ny trabona any antsinanana voninahitra dia ho anao rery any ry Andriamanitra misaotra ny amin'ny jesosy sy ny misaotra ny jesosy noho ny amkonako satria ny asa taminay izy nandritra iny herinandro maisina iny manolotra 10 ariary ho an'ny dada 10 ariary ho an'ny mahantra ampahafolo-karena raha etsy ariary ho an'ny fiangonana misaotra jesosy fa mbola afaka nanao ny ampahafolony misaotra fa nomenao asa ary koa ny fahasalamana avy aminao mangatako jesosy mba ho tanteraka amin'ity taona ity ny projet izay nangatako taminao dia mangataka ihany koa mba tsy hiasa lahady fa anatitra ny anatrika hatrany ny fanimpom-pivavahana mandolotra 35,000 ariary 30,000 ariary ampahafolony 5,000 ariary ho an'ny sary sy feo voninahitra ho anao Andriamanitra ray anao jesosy eo noho ny fitahinao ny fiainanay isan'andro sy ny famindramponao mangataka jesosy ny mbola hitahina ao an-trano ny fiainanay sy ny asanay 3 alina ariary ny 10,000 ariary ho an'ny dada 10,000 ariary ho an'ny granita Jehova aza izay nomena voninahitra fa ny anaranao irery ihany misaotra jesosy tamin'iny nasitrananao ahy tamin'ny talata masina teo apetrako eo ampelantananao an-trano tompo ny fiainako sy ny zanako dia ome fahendrena jesosy izy ireo manolotra 2 alina ariary ariary ho an'ny dada indray ariary ho an'ny iraka José Alain voninahitra aneo anao jesosy misaotra anao tamin'ny fitantananao amin'ny fiainanay no fitiavanao sy ny famindramponao misaotra fa nidihakapoka taminao tokoa ny nasitrananao anay manolotra vola 2 alina ariary dia iray ny anaranao masina fahafolo-karena atolotra ho an'ny sekoly FPVM fiotazantsoa ho fanampiana amin'ny fijerena trano ho an'ny sekoly 10 alina ariary misaotra jesosy fa mbola nitahinao tamin'iny volana marsiny tena tsapanay loatra ny fitiavanao anay indrindra tamin'iny herinandro masina iny atolotra ampitiavana 9 alina ariary misaotra anao jesosy no ny fitiavanao ary misaotra anareo mpanompon'Andriamanitra mianadahavy izay namonjy ahy tamin'ny tsy fahasalamana tampoka nahazy ao tato am-piangonana ny alakamisy masina maraina ho tahiny jesosy ane nareo sy ny ankonanareo dia efa salama tsara zao ankehitriny a tsy nandeha dokotera fa natoko ny asa izay natao tamiko dia manolotra vola 1 alina ariary misaotra betsaka jesosy fa vita soamantsara ny fiara ary efa miasa misaotra ihany koa fa mihaino vavaka anay ianao raha nitaraina taminao izahay apetraka eo ampelantananao an-trano jesosy ny ankonana mba ho paska fandresena tokoa ity paska ity dia mangataka vavaka ho amin'izany ankonana izany vola 1 alina ariary misaotra jesosy fa mbola afaka nanomeny ampahafolony misaotra fa mbola nomenao fahasalamana dia mangataka izahay mba andeha soamantsara ny tsena ary koa ho vita soamantsara ny trano mangataka vavaka aminao hanome hery sy tanjaka hatrany fa efa mandroso lehibe manolotra 2 alina ariary ho an'ny manolotra 2 alina ariary sary sy feo 10 ariary ampahafolony 10 sy 1 alina ariary dia toy izay ny voady voareto eto am-pelantanana natratra 7 ny teto amintsika ndriana voalohany 7 ndriana faharoa 9 ndriana fahaefatra 3 ny tontalin'izy rehetra dia 5 am'zato ny voninahitra amin'izany rehetrarehetra zany ho an'Andriamanitra irery ihany amen dia misy fanontaniana ato manao hoe mpanompon'Andriamanitra Jesosy ay mitady asa
mitady asa hono izy anaova vendeuse na femme de ménage na caissière tena spécialiste tena talentany tokoa nyreo e caissier sy vendeuse mety zay daholo mety daholo zay misy ny tombo fa raha mahaliana anao dia misy numéro any amin'ny secrétaire ty numéro ty jerena hono a dada isika be afaka manao acupuncture le mampiasa fanjaitra zany acupuncture zany ane sinoa no tena mpanaonao e raha masinao zao no marary dia any misy tsindronony any tananao any amin'ny tongotrao zay raha misy marary ny tsinainao na fonao a dia tsindronony le fanjaitra volamena kina moa maratsy an'izany e anga izy miantso dadarabe rehefa manao an'io zay le satatra nofo tamin'ny toerana ray nisy piscine ay dia nisy tatatra be fotaka be o teo kaiken'le piscine sasiny ray aman-dreny sy ny zandriko ary ny zokovavy nandeha tamin'io toeran'io dia nisy vehivavy zarazara nandeha dia avy eo izy latsaka tao anaty tatatra dia lampino dadanay izy tao anatin'ilay piscine nisy sarin-jazakely tsara tare dia nisy soratra hoe DID daidany dikan'izany maty nefa ny zandriko rovavy a nitsoboka tao anatin'ilay piscine dia navonjeny dadanay sy zokinay dadanay nefa mbola tao anaty piscine dia isan'ilay zazakely tsara tare maty nisintona ny dadanay la ilentika io piscine io tompoka sasa oaingana nizanizanao tompo zay piscine zay sasa oaingana daingana nisy faty mihitsy nalefa ao vovopaty mihitsy nalefanao esoraingana videnaingana ary le tatatra kely koa video aingana daingana fa tena misy tena misopatra mihitsy ianareo dia manaraka zany dravana dia manao teny kely aho an'le nisy ny teny teo hoe misy voan'ny AVC tapaka lalandray zany zany AVC zany tapaka lalandra efa voavaly volana zay zavatra mbola azo tsanina tsara zany makanisa tsy amin'ny broasy anao rehefa avy eo hitoroko lalana amin'izany ny tena lehibe ry havana dia momba ny sekolitsika ny sekol mbola tsy maheno any ambony rehefa avy eo zay lazainareo ny tsy hitambany aloha ny sekontsika dia manana problème fa ho amidin'ny tomponony ny trano sekolitsika amin'ny année scolaire manaraka zany hatramin'ny septembre rano any dia efa tsy maintsy miala ho daodaholo ny mpianatra sy ny W rehetrarehetra atao aizany sekoly atao aizany zanatsika sahiran-tsaina mihitsy zay mieritreritra an'izany ka dia miangava antsika rehetrarehetra izay afaka mijery na trano vidiana misy ohatran'izao misy trano ary misy omby salle de classe ataontsika hoe valo raha kely indrindra dia otrinona ho ny vidiny hoe tena zao zay na hoe trano azo atao sekoly mba ofa aloha ametrahana ny zanatsika fa tena sahiran-tsaina mihitsiny zay sahiran-tsaina satria nanotanitany amin'ny banky zay misy toerana anankiray hitatsika 2,500,000,000 ilay fiotazantsony no tamin'ny voalohany nataony hoe 3,500,000,000 dia fa nandefa ny solotena am-piangona sy ny solotena amin'ny biro nandeha tany dia nanjary niakatra
4 milliards 500 tsy vitanay zany dia nahita 2 milliards 500 mille zay a ohatrany tsara ohatrany nafinaritra kanjo moa misy zay mpiandraikitra momba ny sekoly privé zay nyteny taminay hoe efa misy sekoly eo kaikino a tsy azonareo vidiny zany dia problème be aminay a no mitady ka dia mba eritrereto ny zanatsika amin'ny septambra na oktobra aiza no atao zay dia samimba milazalaza daoly aminay birao azy birao hitanareo na dia ekôlina hitanareo a dia mba makaty aminay miresaka aminay to zay toko dia azafady indrindra raha manao an'izany no heritsika mandra-pavitan'ny procession nisy nangataka teo a ny hera faharoa amby roapolo sy eninjato 622 mba tatany raiky eo ny fanahanjanakao mariny zany tatany mihitsy zareo so mandendeny amin'ny lalana tsy izy any amin'ny dadarabe any amin'ny mpanandro amin'ny mpanao piskidy fa okareo sandrinao mihitsy hiaro a diran-doza mihitsy sika raha voalasan'ny lalana hafa raiso a tompo tena raiso a tano a anao ny sitraka o sy toetra ao aminao ataotsika aloha mandroba vitany procession sasany ray malala ianao raha malala iana sa titiny zanaka kareny tavana noa nazava aisa irora vaisuta noa utuku ma anao nisitaka situe jehoany manazao kely anareo rina voalohany rehefa vita na mbola tsy vita na dia maisinany ety na dia maisina zety dia matoky avisy fa ianao dia tsy manda za miaraka mila mila indrora
zanakely nareo rina voalohany premier étage vita sa mbola tsy vita hatrany amin'ny tohatra misy anie zany baoko zany za efa vita dia hanolotra ny rakitra antsika riavana zava-dehibe misy ny miainan'izany hoe tena tiatsika foana Andriamanitra ary porofony amintsika zany rehetrarehetra zany fitiavana mandrakizay mba tadio zany manjary mierikerika foantsika rehetrarehetra sangantsika rehetrarehetra hanao zany fitiavana misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy Yabana Rakizay tuku Yabana Buari rencitu Sinamani Arakani Befia Tenau Simpamitra Mana Kiriana Vivanina Sana Siapi Vate Sita Durina Sana Vavatsika zay ny fifalianao Jesosy nanolotra ny ainao ampitiavana misy ianao fonao zany dia njerinao rehetra tany amin'ny lanitra mihira mitera ny anaranao fa tena tia zao Andriamanitra misaotra mampatsiaro an'izany Jesosy tsaroanay amin'ny fona manontolo zany ary ho tsarovanay mandrakizay mba tsy hovovan'ny finoanay tsony fa Jesosy eto aminay tsy mbola nahafonanay fa rahanasikamanay Jesosy manoloana sitraka mankasitraka zay ny vitanay Jesosy na kely iny na be iny tena fa natokanay ho anao fonay ho anao na tsy mendrika aza raisy Jesosy fa vokatra ny fonay niangatahako aminao amin'izao andro Paska izao mamindrafo aminay tsisy olombelona marina anie Jesosy na dia ray aza ianao no niteny zany very daholo zany zay rano marina fa noho ny amin'ny rano
navotanao izay dia mba mamindra fo aminay fa izay ne manota foana misaotra Jesosy. Voninahitra ny Van'Andriamanitra rery ihany. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro. Enitra tamin'ny rehetra aminy. Petraka isika. Atsika rehetrarehetra dia hitodika amin'Andriamanitra hivavaka. Fety ny andro, ny maty rehetrarehetrarehetra raha nitsangana lasa nodena aminao daholo. Izany no dikany fa tanteraka ny teninareo raha andeha amboatra fitoerana ho anareo. Izany vahoaka maro be izany efa tonga any aminao ary izay ankehitriny mba hivavaka. Tsangantsika rehetrarehetra hivavaka. Ianao Jesosy nilaza hoe nandritry ny aliny nahatsiaro anao foana ny foko. Tsy natory parain'ny andro fa kosa ny andro ny lohako ianao Jesosy. Tady n'le malala koa. Elalela nanafatr'olona teny ianao. Raha mba hitanareo zay malalako zay raha mba hitanareo naiza 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 naiza. Lazao azy, lazao azy, lazao azy, naiza naiza. Mararo piti hono Jesosy hoe misaotra Jesosy. Tena misaotranao misaotranao misaotranao. Ianao ne nilaza hoe tia hita ny endrikao aho hoe misaotra Jesosy. Tsisy vavahana eny an-trano Jesosy tabatabany any teny ratsy aza indraindray. Tsy hana mihitsy ianao fa ny andro tahaka an'izao ny teny ananao hoe tsarovy izay nilazaiko taminareo. Fa amin'ny toerana rehetra izay mpahatsiarovana ny anarako eo ane nanatonako anareo eo ary eo koa ny tahiko anareo eto zany ianao Jesosy no mihaino vavaka. Tsy misy afa-tsy eto amin'ny toeranao masina ihany. Koatran'izay tsy misy. Misaotranao aho. Ka raha milaza ianao hoe tia hita ny endrikao reo izy. Gavy ianao a Jesosy, azafady indrindra. Mba ho any amin'ny rihana rehetra any ianao. Rihana voalohany, rihana faharoa, indrindra ny amin'ny rihana fahaefatra mba ho tonga any ianao. Misaotra Jesosy, misaotra. Reo izy. Tanterao ny tenina hoe hitako ihany ilay malalako. Hatrany amin'ny tohatra rehetra any ane Jesosy feno fa mino efa hitanao daholo zany. Fantatro ny ondriko ianao, fantatro koa ny feony. Reo izy. Ravoravo anao mahita azy. Tena mandohalika mihitsy ianao enatrena tsiraray avy hoe misaotra misaotra mamihana anay. Mambatanterao amin'ny teninao Jesosy fa ino hoe
mba tandreny feonony ahy sotra Jesosy. Raha eto amin'ity toerany ity ihany ho ianareo no mivavaka meno anareo a akoatran'izay tsy misy. Amandro ray androany, andro ray aminao, ary tena fifalinao ny mahita anay. Gataka aminao a Jesosy, azafady indrindra, azafady. Mba iondrika kely sofinao manko tsy mba lalo dalovana, masonao tsy mba pahana, maheno tsara ianao, mba indrika kely ianao iteny aminay tsirairay avy ihany hoe inona ny tianao ataoko aminao zanako, inona ny tianao ataoko aminao, ataoko aminao ane zay rehetra irin'ny fonao dia ianao ny vavaka i Jesosy. Misaotra Jesosy, misaotra anao ahy. Zay la nilazaina hoe tsy misy maharomboka intsony zay am-pelatanako. Ny anaranao ary fa vita tomboka vatsa, tomboka se eo an-tanako. Dia za matahotra tsony namerikerika foana fa momba anao ahy. Ianao koa Jesosy indraindray nilaza hoe nareo ny tsy mahay mivavaka. Raha sanatria ka tsy mahay mivavaka izay, raha misy tsy mety na misy diso fangatanay taminao Jesosy, ianao mihitsy no nilaza hoe tsy ilaza aminao aho fa izako ane ka angataka any amina raiky hoe ho anao. Misaotra Jesosy ny amin'izany. Vita amin'ny alahady tahaka an'izao ihany ny vavaka nataonay. Fa anao any an-danitra any tsy sasatra mangataka amin'Andriamanitra ray ho anay. Mihoatra no ny vavaka nataonay. Todika mba nylalaonao misy fendriananao zay Jesosy, le masina indrindra. Tsy mendrika na dia todika any aminao ihany aza, ny anjelinao ary amin'ny tampo maso amin'ny elany, fa mandohalika izay Jesosy amin'ny fonay rehetra. Mikoko amin'ny tongotrao masina, mangataka tahaka amin'ny mpangataka rehetra hoe Jesosy o ianao ny vavaka. Naranao Jesosy nangatanay izany. Rainay izay ny an-danitra, tonga ny zakanao, atao ny sitraponao, ety an-tany tapany eny an-danitra. Leo anay ny nianina sahazo eo anay, any mamalany erokay, tahaka ny namelana izay beloka taminy. Ary iza mitondra ny mifakapanahy, ao anaty fanjakana, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisony tsodrano. O Jehovah tompony maro aminao, zano Andriamanitra ao. Le nitsangana tamin'ny maty, naharesan'ny fahafatesana. Aza matahatra tsony, ary aza merikerika tsony. Zano Andriamanitra, omba aminao zanako zany, omba aminao ma. Laisa naza ilay anao.
na amin'ny asa na amin'ny fianarana ataonao anotsainanao ane ao e dia anoranao ny lalakalenao a mba ho tongany amin'ny faratampony tokoa ny fifalianao sotra Jesosy anao nideranao ny aza anao ny voninahitra mandrakizay a amen voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany aleluia masina 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 Jehova tompony maro ianjavona tamin'ny rehetra amen tanteraka tokoan'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen petraka itsika satria lahady fandraisana androany dia mpandray fanasan'ny tompo sisa no mijanona
indrindra toa tena mialatsiny tena mialatsiny tena mialatsiny mialatsiny femidododohatra any amin'ny rihana fahatelo tsy ampiny pasterantsika tsy ampiny dekonitsika dia saba mieritreritra an'izany a ianareo any ambony any fa nisy fandaminana n'izany any angamba ka dia zay misy eto a no ampiasaina sotra to dia faly miarahaba anareo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo nahatratra izao paska fandreseny izao ary indrindraindrindra paska fifaliana ho antsika rehetra na dia nahatongavantsika eto amin'izao tempolony masin'Andriamanitra izao. Rehefa misy ny fandresena dia misy koa ny fifaliana ary ao anatin'izany dia mahatsiaro isika hoe sambatra raha samy sambatra satria nandresy ny tombontsika dia Jesosy Kristy Tompo izany. Manoloana an'izany latabatra masina izao nefa dia misy teny fanorenana izay nataon'i Jesosy Kristy Tompo, izy tenany mihitsy no teny ka nilaza hoe izao ny mofo velona izay nidina avy tany an-danitra ho Jesosy, raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako Jesosy no manana fiainana mandrakizay ary tsy vitan'izany azy fa mbola anangana anao izy amin'ny andro farany. Fa nanafatrafatra nefa Jesosy hoe naoviana no misotro sy mihina anareo dia mba tsarovy aho. Tsy tahaka ny fandraisana isam-bolana izay raisintsika eto izany, fa fandraisana fandresena mihezinezina ho an'ilay mpanjaka ny mpanjaka. Dia androantsika mba ataontsika hafakely ny fiderana azy arak'ilay hira efa nataony dada teo dia ataovy eo ambany masonao ny fihirana protestanta 270 ka ny andininy faharoa sy fahatelo hoe foana ny fasana velona ny tombontsika. Ary izao rehefa voatendry ampanetretenanao an'izao fotoana izao dia izao hoe na misakafo azitsika dia intelo intananao iny mampakatra sakafo ao ambavanao ankoatra ny gote. Fandroany andao hitehaka mihitsitsika ahoana ny aizanao manompo an'Andriamanitra sy midera azy any an-danitra raha tsy atomboka ho eto tany. Aza fihinana ny tanana ankalazao ny mpanjaka fa nandresy izy dia nandresy miaraka aminy ianao. Indiny ny faharoa sy fahatelo nataontsika ao anatin'izany iry izany foana ny fasana indro Jesosy velona toky tsy mamitaka izay lay mpanjaka ny mpanjaka izay hoterany ao androany. Tsangansika eo ampanaovan'izany iry izany ary tsy mipetraka isika raha tsy vita ny vavaka sady mitehaka isika. Jesosy asandrato ny tananao. Alleluia, 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 alleluia. Andro lehibe anio, andro lehibe anio, alleluia. No povo francês, aleluia.
anandratra n'ilay mpanjaka ny mpanjaka. Voninahitra ny eo anao Jesosy Kristy Tompo, ilay nandresy ny fahafatesana, dia lasa mpandresy tahaka anao koa izay rehetrarehetra. Izany no entinay mideranao, raha mbola misy vava afaka mideranao amin'ny fo, amin'ny saina, amin'ny fanahy. Manandra tanana mivavaka izay manome voninahitra anao. Eto am-pitsanganana eny mba ireto malagasy kelinao reto fa ny any an-danitra any dia mioby andro manalina ny anjely aza misaritava. Ankehitriny noho izany fifaliany lanitra izany, matsiaro anao izay mankalaza anao amin'ity pasika fandresena, pasika fiobiana ary pasika fifaliana. Ireo ny mofo sy ny divay Jesosy izay nanafaranao anay, ataovy izao fahatsiarovana. Hamasino ho tonga ilay rahanao nikoriana tany an-Kalvaria, ary ilay nofonao ny potipotehana ho tandindona, fa miaraka aminao isika any an-danitra any, na efa vita zany asanao. Reny dekona ilay nofidinao ao anatin'izao fanamiana fotsy izao, na iza iteny anao reo solotenanao ary misaotra, satria any an-danitra anie dia tokony vitanao ny asanao amin'ny teny, fa zao hoe mila olona mahatoky ianao reo solotenanao eny an-dalana rehetrarehetra eny, na irana vavaka asandrany dia mba isao fahamarinan'i Jesosy. Reo ny mpandray fanasamy tompo rehetrarehetra, ilay novidinao tamin'ny ranao, nilazanao, fa santatry ny dian-tany zao fandraisana fanasamy tompo miaraka aminao zao, ary tsarovo izay rehefa vita ny asa ety, mba tsisy ho raraka ety ireo, fa ianao aneny maty antoka Jesosy. Ka masino izay rehetrarehetra, fotoam-pivavahana manomboka izao maraina izao mandra-paharivony andro, ho voninahitry ny anaranao. Makasitraka Tompo, makasitraka indrindra. Amen. Petraka ny fiangonana. Fa Jesosy Tompo tamin'iny alina izay namadiana azy tena ndray ny mofo, ary efa nisaotra izy dia novakiny ka ho izy, ity ny tenako izay vakina ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Dia araka izany koa ny kapoaka, rehefa nihinana dia ho koa Jesosy hoe, sotroinareo rehetra ity, fa ity no ilay rano fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloko. Fa naoviana ho Jesosy ianareo no mihinana ny tony mofo itony ary misotro amin'ny tony kapoaka tony, dia manambara ny fahafatesako nareo ho Jesosy mandra-piaviko. Hoy Jesosy hoe, andihy fa efa voavoatra ny zavatra rehetra. Eo am-pizarana ny mofo sy ny kapoaka, dia andeha mbola hisaotra azy ihany tsika amin'ny laharan-kira 946 na 146 hoe, anao ny dera ry zanaky ny ray, anao ny fandresena ry mpanjakanay, ny fasanaza ny vono ny herinao hoe, ny anaranao tsy voatana tao. Dia ny andininy 7 ataovy mihitsy hoe, ravoravo ny foko Jesosy aho, ravoravo, satria ianao ilay santatra ny fiainana dia-tany ka hatrany an-danitra. Ataontsika izany ery zany ny andininy 1 sy ny 7 ihany eo am-pizarana ny mofo sy ny kapoaka. Riva Zaka
nataon'i Jesosy Kristy tompo nandresitsika tamin'ny ady rehetra na ny fijoroana vavolombelona zany. Kanefa ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia mbola miteny Andriamanitra hoe raha ray aza izay ajako ary raha tompo aza izay tahotra. Eto dia miantefa amintsika ho amintsika mpandray fanasan'ny tompo zao tenin'Andriamanitra zao. Mba zavatra mampanontany tena mihitsy za moa etsy no mipetraka rehefa tsy manana anjara ety amin'ny alitara. Inona no antony no mampahatonga antsika hoe mandray ny fanasan'ny tompo, mandray ny mofo sy ny divay, fa rehefa vita iny misotro ny rano Jesosy dia vita ny rakitra dia lasitsika mody. Samy mieritreritra ny tenin'Andriamanitra tsy hitsitsina n'izan'iza. Raha ray aiza izay ajako, tsy fantatro rehefa aveo iza ny mbola sa hivoaka hatrany amin'ny 4e étage ka hatreto amin'ny farany ambany. Tsy haiko hoe ilay tsodrano amin'ny voalohany ataon'ny ray aman-dreny lehibe normal zany satria ray aman-dreny lehibe izy. Fa zahay koa ilay pasteur kely batitika indrindra dia mipetraka amiko sy aminao ny fanontaniana hoe iza no mety kokoa, le mandray ny rano sy ny mofony dia mihinana ve dia lasa tonga dia mody, na ny olona hoe kaikinao aza vao elingelina fa tadio ry havana. Fa raha misy manam-pahefanana amin'ny filohan'ny repiblika tonga eny amin'ny stady mamasina na aiza toerana dia hoy ny protokôla hoe aoko tsika hitsangana anaja ny filoham-pirenena ary tsy misy mipetraka raha tsy tafapetraka izy dia mitsangana ny olona. Rehefa vita ny kabary ataon'ny filoham-pirenena dia ozindray ny protokôla hoe aoko tsika ndray hitsangana anaja ny filoham-pirenena fa andeha izy. Fa nisy nanaja an'izany ve tsika eto? Asiako mafy ny tenako fa raha za aleoko mba niheno ohatra anareo fa baiko ny Jesosy zany hoe raha ray aiza izay ajako e, maika hivoaka an'io na ny fahatarany zany tompoko manomboka androany andao iova, andao andresy, andao olo mba hovao miaraka amin'ny Jesosy. Fa raha tonga any an-danitra ve ianao ka tonga ny anjely maneno ny trompetra faran'izao tontolo izao dia mbola any ve? Mbola havita ianao hoe ianao ny Jesosy tonga fa alao izay hivoaka fifanotehaka ho anazy teo. Samy mieritreritra, samy mandinika. Ary zavatra tena mampalahelo an'Andriamanitra zany. Tamin'ny vao mivoaka mpitandrina kelikely ho anareo izay mahatsiaro dia efa nilaza teto ny vangian'i Jesosy tamin'izany fotoana izany hoe Jesosy ane eto foana fa rehefa tonga dada manoma mpanahatsy dia miaraka amin'ny ao izy. Ary rehefa vita amin'ny fitaovam-pivavahana dia midina indray Jesosy isam-baravarana satria izy omnipresent mandray tanana ankoatra ny tsodrano izay ataon'ny ray aman-dreny eto. Fa mba nisy nanaja ve zany? Alahady anankiray no hitako tsisy mivoaka fa rehefa miverina indray ny alahady anankiray lasa daholo. Rehefa aveo manafatra ny ato amin'ny fiangonana hoe rehefa mirava amin'ny fotoana tompoko mba mipetraha daholo aloha ary mba niraso kely fotsiny na hidada hidina anketso ary ajao io fa solotenan'i Jesosy. Tsy haiko vita ny afatra dia samitsika mandinika ao anatin'izany. Tsy renao vany feno ray ry malahelo fo miantso iaviavy mody ianao. Ataontsika izany iry zany ny andininy voalohany faharoa sy fahatelo hitondrantsika ny tenantsika eo anatrehan'ny tompo satria tsisy tanteraka tsika nefa mbola miantsoantso izy antsika rehetra. Sivy amby 5 si renova ny felira ry malahelo fo miantso hoe
be fitiavana irainao be fitiavana mifaly aminaoka manome raha mandinika ny tenin' Jesosy tsika riavana ilay fitiavana ary nitoriana foana tamin'ny herinandro masina hoe fitiavana ary rehefa avy nanao izany hiry izany tsika tamin'ny fontsika rehetrarehetra dia andehantsika mba hiteny amin'i Jesosy hoe manomboka izaho hoe dia izaho andeha mba hiara voaombo aminao Jesosy. Averintsika izany tokom-panompona izay nataontsika tamin'i Jesosy izany, izaho miara voaombo ataontsika izany iry izany. Izany fanoloran-tena ataontsika izany ary dia mbola ataontsika ihany hoe anao aho Tompo, anao aho ety an-tany ary ho anao mandrakizay. Ataontsika izany iry izany, anao aho Tompo. Rehefa vita ny any amin'ny riana voalohany sy ny fahaefatra dia mba hampiretina ny jiro tompoko azafady.
fitiavana fa tena faly amintsika rehetra moa ary tena mpamindra fo ary indrindraindrindra ho ankasitrany ny fiderana ny fisaorana izay nataontsika ho azy teo. Lay tsy miova hatramin'izay lay tsy miova mandrakizay na tonga ny ry apôstôly Petera nilaza hoe aoka ozy ho fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy na ny volamena namonjenanao sy iza tamin'ny fitondrantena adala izay azontsika tamin'ny entin-drazana fa ny raso ho an'i Kristy dia ilay rany zanak'ondry tsy misy kilema. Paoly apôstôly dia anisan'ny apôstôly tena hoe niaritra nanao ny asa fanompona dia mbola saniezinezina ihany koa ka nilaza hoe jereo ny azo fijaliana teo ny namonjenanay ary teo ny nanaovan'Andriamanitra fanekena ho azy ho anao fa firehena masina ho azy teo ny nanaovan'ilay zoko malalanao lay tianao lay lasa olombelona tahaka anao vavaka miezinezina na fantany azy tsika ny fahalementsika dia le fitiavany ny lazany hoe ray mamelany fa tsy fantan'izy aza manamelo tena intsony fa tianao ary nitontirany Solomona hatramin'ny alina nefa tsy nahita tory azy satria tia hita ny tavanao manantona kamiondrika manoroka ny tongo masinao Jesosy zala tsy mendrika avaozoanao tsangana daholo ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra. Jesosy amintsika rehetra mpandray fanasan'ny tompo hoe raiso ano zao nataovinareo ho fahatsiarovana ary misaora azy ao am-pontsika rehetra. Misaotra Jesosy inofonao in'ilay nokapohana injivy amin'ny telopolo potipotika tandindony zao mofo izao raha misy marary eto raha tsy hitrana hatramin'ny herinandro masina Jesosy manana ny fotoananao ianao ny tsimbana rary ianao niaritra ny mafy indrindra dia ataovy hoe ho anay izany ho anao izany ho anay izany makasitraka Jesosy. Amen. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa hininana dia ho koa Jesosy hoe sotroinareo rehetra ity fa ity ny rano fanekena izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka ho azy ho anao izany ka na iza nameloka anao Jesosy efa nahafaka ny heloka ao sotro azy sika rehetra. Tsy misy teny malagasy azona iambara Jesosy afa-tsy ny hoe misaotra raha misy tension na fo mitepotepo tsy mijanona ny ranao ampitony azy satria ny ranao nampandresy anay. Misaotra Jesosy. Iny ranao iny lay niaretanao tamin'ny azo fijaliana izay mafitaminao fa ianao ianao ihany no navidy izany. Averintsika indray mandeha. Iny ranao iny lay niaretanao tamin'ny azo fijaliana zay mafitaminao fa ianao irery ihany ianao ihany
no navitiza mankasitraka Jesosy fa iny ranao iny tokoa ny aretanao tamin'ny azo fijaliana ianao rery ihany navitan'izany. Amen. Voninahitra ny any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Aleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Petraka ny fiangonana. Eo ampanaovana ny fanatitra fisaorantsika an Jesosy dia inoko fifananomana n'ilay tsara indrindra ho azy ianao dia angatahantsika ny CFF anao hira eo ambanatanterahana an'izany. Angatahana ho ny tompoko azafady indrindra aloha ny CFF. Angatahana ozy dada ilay hira hoe mamelany elokay iny angatahantsika angatahandray aman-dreny malaosy. Amen.
misaotra indrindra tompoko hitsangansika rehetra amarana n'izao fotoana izao mbola tsy vita ny any amin'ny quatrième zany dia petraka ny Jesosy anao dina amin'ny Jesosy indray hoe efa vita tsangansika rehetrarehetra manadinidiny kely tsy mora manao zavatra teny fampanantenana omena Andriamanitra antsika amin'izao famaranana amin'ny fandraisany sy fanasany tompo izao hoy Jesosy amiko sy aminao androany indro avaoziko ny zavatra rehetra aza matahotra na tsy sitrana ny herinandro masina azy ianao manana ny fotoanany Jesosy indro avaoziko ny zavatra rehetra fa misy fepetra avako izay nilazany hoe any amin'ny Apokalipsy tany mafy izay anananao mba tsy hisy aka ny satrom-boninahitra. Amen. Ohatrany hoe rehefa mivavaka dia ohatrany hoe io Jesosy tena hitany maso eo nefa ohatrany lavitra be any an-danitra any. Andeha ataontsika ny hira hoe lavitra kaiky ny any aminao raha eo satria te ho tonga any daholontsika rehetra ary rehefa manao an'ny fiverenantsika hoe mikopa maosara ilay olo mba ho vonjy satria tsy nisy mitondra mosoara dia ilay tanana mihitsy mikopakopahantsika an'i Jesosy. Andininy voalohany alohan'ny vavaka sy tsodrano, andininy faharoa ao aorianany vavaka sy tsodrano, lavitra kaiky ny any aminao raha eo. Afaka mitehaka tsika ho an'i Jesosy. Lavitra kaiky ny eny aminao misaotra Jesosy raha le nofidinao tonga teto androany ndray latabatra taminao santatry ny fiainana mandrakizay izany ary engany ny mpandray fanasany tompo rehetra izay tonga teto mba ho voasoratra ny an-danitra avokoa ny anarany. Ny fifaliana teto Jesosy tsy fifaliana mandalo ihany fa fifaliana mandrakizay satria nampandresy anay ianao. Reo ny mpanomponao rehetra rehetra andeha hody amin'izay engany tsy hoeto ihany ny fifaliana ifahatrany an-trano Jesosy ary raha marana an'izao fotoam-pivavahana izao izay dia mahatsiaro ny mpanomponao dada pasteur président ny FPVM Randrena Tandrosan Joseph misaotra anao izay nanana azy niatrika ny herinandro masina Jesosy misaotra amin'ny afatra rehetra izay ampitondrainao azy ny irinay Jesosy dia izao hoe ho ela velona omenao hery fananao masina ny hiaraka amina mandrakariva ary hiala sasatra kely izy indraindray ny Jesosy motononona fotsiny izany felan-tsasatra izany fa ny sainy sofifony dia any amin'ny asanao foana momba azy amin'izay ataony rehetra. Jereo ny firenenay Jesosy tena hoe mandalo ady sarotra hitanao mangataka izay tolory saina ny mpitondry izay tsy malala azy any an-tsainy fa ataovy matahotra anao Andriamanitra fa toeram-pandalovana ny ao
toy ny fiangonanao rehetra izay manonona ny anaranao Jesosy Kristy Tompo na ny FPVM na tsy FPVM jereo araky ny indrafonao. Ifaly izay manomboka androany rapitso hoarovanao amin'ny loza rehetrarehetra ary feno fifaliana miaraka aminao. Sambatra izay niaraka taminao androany feno Jesosy tena feno feno ataona iahoana mo tsy fantatra intsony izay avoaka ny vavanay fa dia hoe mankasitraka Jesosy. Tanteraka aminao anie sy ny ankohonanao ny sodrano izay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Aza matahotra hoy Jesosy Kristy Tompo, efa novidiko tamin'ny rako ianao. Ka izay mikasikasika anao dia mikasika ny anak'Andriamason'Andriamanitra. Ombanao omba ny fitediavanao, omba ny aminao rehetrarehetra ary indrindra ho tanterahako aminao ny teniko Jehovah Andriamanitra hoe ombanao ara-miditra ary ombanao koa ara-mivoaka. Faonao kosa Andriamanitra ray zanaka fanamasina ndera ny aja ary mivonona hatra ho anao mandrakizay hankasitrao Jesosy ny fotoana rehetrarehetra atao androany hatramin'ny hariva. Sotra Tompo voninahitra ny any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Haleluya. Masina Jehovah Tompony maro endrika ny voninahiny tany rehetra. Amen. Andininy faharoa amin'ilay hira teo mbola hitehaka iantsika ho an'ilay mpanjaka ny mpanjaka. Balikia savana yawa tanana kamamba imanu divina lefato tuituka aisimbe mkatau aisimbe mkatau hivi sirera ofale ase ulimitsa mfifalinawe zany fideran'ny olombovonjy Jesosy zany fideran'ny olombovonjy voninahitra ny any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Haleluya. Masina Jehovah Tompony maro endrika ny voninahiny tany rehetra. Amen. Tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia mbola averina re tompoko raha mba sitraka reo hoe mba mipetraha daholo ny dia aminaraka ny fandaminana izay ataon'ny mpandamina. Dia manaova fety sambatra latsinainy ny pasika sambatra miaraka amin'i Jesosy isika rehetra. Alitana narina aviwela sundina Mamakisana kaisa Aizuli kapitaisa Adaksa katarina
manavaonidina Mirano, ma se non devo fare, ti lascio, se tu non te